Niraisi-potsiny tao anatin'ny lakoron'Angalara ny mokadamo. Jiolapa makitrano ikuizany etỳ Antanimalandy sy ny manodidiny ary efa nigadry mimbetsaka. Tranga niseho an'io zoma 20 Marsa 2024 tamin'ny 10 ora maraina. Tao anatin'ny amamoana angamba no nanao ny asa ratsy ny ty farany, saingy nalain'ny toka baraka ka tafandry teo ivelan'ny trano novakiny ihany. Nafatotry ny tompontrano izy, saingy natanjaka tampoka ka voavahan indray ilay tadina matorana azy, ary efa tafatsoka tafasaoty tamboho, voavoasambotra indray. Noho izy naratra ny vaky-tavoahangy tamin'ny tamboho, nahazo ny tongony. Mora tamin'ity olon-dratsy ity niditra tato anaty lakoro sy nanokatra ny varavarakely ary ny vachety hidim-baravarany. Nalainy avy eo izay zavatra azony nalaina. Trantranay nangalatra tato amin'ity trano ity, trano izay mihidy vachety ary voavany amin'ny fomba mihaja, mora mihitsy, tsisy sakatsakana. Nisy entana very tao anatina sakosy, foheny sakosy dia ny entana tsy nilainy nariny teto ambany teto amin'ny varavarakely ity, nefa ty varavarana ity mihidy, ry varavarana ary koa mihidy. Ny tato amin'ny lakozia mihidy tsara mihitsy izay misy vachety izay dia ny vahany, ary ny ondana tao amin'ny lakozia nalainy dia rehefa vita nataony dia natory tambadika tao izy natrara anazy. Rehefa tratra izy dia nifatorana, même pas 2 minutes tao aoriana voafatotra tsara izy dia afaka nifatotra an'iny dia mitsoka. Fa tao na tsara azy zany nalaky ny intervention nataony agent de police satria dia misaotra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana izay tena mavitrika sady aingana mihitsy nazona zao vokatra zao. Satria rehefa izy nitsoka dia voasambotra anay ihany miaraka amin'ny gardien tato trano. Tonga avy hatrany miaraka amin'ny fotoana io ny agent de police no nisany nanambatra azy teo ihany koa. Rehefa zay dia nalefany amin'ny 3e arrondissement izy dia anjaran'ny fanjakana moa ny famototorana fa miditra amin'ny procédure administrative zay ny fitoriana azy. Ny fomba natafidirany tamin'ny vavahadinay raha nyfiresany dia nisaoty izy. Ary rehefa izy nilefa teo efa voafatotra nilefa zay koa dia nisaoty tamboho. Anefa ny tamboho misy vaky-tavoahangy be dia be amin'izy ambony eo amin'ny 2 mètres et demi zany, dia rehefa nilatsaka tany ambany izy tsy maintsy naratra. Dia izay nahavoasambotra azy ihany koa. Ara-potoana ny fahatongavan'ny polisy-pirenena ka niraisi-potsiny ity olon-dratsy ity, heverina ho nisy namana moa ity farany saingy tafatsoaka rehefa raikitra ny sakoroka. Matotra ny fiaraha-miasan'ny polisy-pirenena sy ny komity pokotany ary ny poniny fokotany Antanimalandy. Pirofo izao vokatra izao. Vao malalaka misy 7 Marsa 2024 nivory teto amin'ny braony fokotany Antanimalandy ireo komity pokotany notariny sefy fokotany Andriamatoa Fierenina na hitonga no ahafantarany ponina Antanimalandy azy. Niaraka tamin'ny polisy-pirenena avy eo anivon'ny FIP sy ny polisy miasa ao Amparigidro. Fivoriana efa fanao isaky ny alakamisy 7 amin'ny volana eto Antanimalandy ary iresahana rano fotsiny momba ny fampandriana fahalemana. Omaly namory mpitandro filaminana ny tenako mikasiky io tsy fandriam-pahalemana ato amin'ny Antanimalandy centre 1 ary efa fantatranay mihitsy rehetra omaly efa nambara io mokadamo io tamin'ny omaly. Zao aligny io izy tatra mpitandro filaminana amin'ny fotoagna nanaovany asa ratsy. Dikan'izany nahitam-bokany ny fivorianay omaly ary zay dia tsy mipetraka fa mbola miezaka ihany magnenjiky ireo tsy mataotody ireo. Eto za milaza fa ireo mpanao asa ratsy ireo ny hainy aty amin'ny bazy fa ny fanamboarana azy no manahirana. Fantsa no moaly mihitsy tegna nitongonay tao mihitsy io mokadamo io satria tamero kelika tafahoatra io bandy io efa any am-ponja no tragnony. Zay miangavy mba ho atao izay farany mafy ny lalàna agnampiarigny aminy. Zay tsy mikomandy ny mpitsara sagnatria ny vava fa noho ny fiaraha-miasa efa tena mijaly zay Antanimalandy eto manoloagna io mokadamo io. Izy io misy pouvoir. Raha voanao taraiky eo dia voavano azy tady atao aminazy. Mirehetry motro mihitsy izy eo dia manjary motro. Ohatran'izay pouvoir anagnany io dia efa tsy hainay mihitsy milaza zany fa mankasitrika ny mpitandro filaminana amezaka nataony ela velona. Tato ato ny vakitrano amin'ny andro atoandro ny tena mahazo vahana ho an'ny fokotany Antanimalandy manokana. Efa misy ny fiambenana ataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana mandritra ny alina ka amin'ny atoandro matetika no manao ny asa ratsiny na ihany koa efa divaraina tahaka ity tranga ity no manao nataony ireo